Lasao diaspora ndray titrany. Tsy nantsony. Bonsoir, bonsoir daholo eo. Tonga soa eto amin'ny live-tsika anatin'ny semaine. Kopakopa tanana ho an'ny mpanaraka ny live TikTok amin'ity hariva ty a. Voalohan'ny herinandro, vao manomboka ny herinandro dia efa mamafanafana ny actualité sociale angamba indray lazatsika azy fa tsy politika. Politika moa iny eo fa tia indray lafiny social, sociétale plutôt, voilà. Sociétale no resakitsika aloany ary amampanabe anay satria manana kaskety be dia be ny tena. Eo aloha ny valeur politique zay ananako, avahako tsara mihitsy azy zany ny zavatra rehetra tsy afangaroko. Eo koa ny maha théologiana, fa eo koa ny mampanabe aho. Donc sentinelle am'ireo zavatra anankitelo ireo: politika, firenena daholo moa zany na sociétale e, fa sentinelle koa amin'ny ataontsika hoe zay zavatra mety hiteraka crise sociétale de tsy maintsy mi-intervenir tsika, désamorcer raha sanatrika hita hoe misy danger mety hitatra. De zay ny anton'le lohatenitsika androany. Inona moa zany fa mahakasika n'ilay raharahany raitra, tsy hiditra ao anatin'ny aferany manokana fa manao analyse ny zava-misy ny ahitantsika reny zany natao hoe cas sociétal ahitantsika ny atao hoe aiza ho aiza ny fiarahamonintsika malagasy am'izao tsika am'teny zao. Qu'est-ce qui se passe? Reny zany no thermomètre ahafahantsika manao constat hoe où est-ce qu'on en est eo amin'ny atao hoe fiarahamonina malagasy. Samy niarana hita fo maraina, za tsy naharaka ny histoire iny a, dia ilay nienoko imbe-dehibe ilay soi-disant humour nataony raitra Belaoiky mahakasika amin'iny desaka hoe Betsileo sy ny sisa sy ny sisa. De jerena le izy lasa polémika be dia nitatra lavitra be le izy. Ny sasany ara moa mivadika incitation mihitsy ny farany. Teo zany non, tsy afaka ny jery maso an'ity fotsiny fa manana ny adidiko aho izay hitondra ny fijeriko sy hampandray anjaratsika, satria ilaina ao anatina période de crise, ilaina ny manome parole ny olona. Fa eto zany a de iangaviako hoe ianareo zay hiditra tsehatra rehefa avy eo afaka aneho hevitra, tsy manao attaque personnelle olona na andeha hanao agression verbale, fa ny afaka milaza zay tsy zakanareo nareo, nefa koa milaza ny zavatra tena fahitanareo le problème mpiarahamonina zany. Nijery an'iny situation iny aho a dia tsara ny mitondra fampahafantarana aloha hoe ny humour reny, ny karazany reny azo mety miady hevitra hoe humour noir ve reny sa reny atao hoe humour trash. Humour noir sa humour trash? Aza fangaro hoe humour trash, ny trash mahatrash azy zay a dia tsisy message mihitsy ao ambadiky ny message humour trash, fa ny tanjona de ny ampome fotsiny. Zay zany. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Mijery an'le commentaire ny olona tao zao de hoe tsy mampome. Non, tsy ny fampomezana ny tanjona ao anatina humour, fa ao amin'ny humour dia outil fampitanafatra, que ce soit politique, sociétal, économique et même religieux. Misy raha mpanao humour am'izao fotoana zao ampitana filazantsara, tena misy zany. De ny humour trash dangereux satria mety hitarika
ny olona ho amina réactionnaire rehefa manao lecture de premier degré. Ny lecture de premier degré a ny masse populaire ny maro anisa ny be nahoana de tonga de mijanona am'le premier degré de izy amin'ny fotoana io mandeha amina émotion ary ny problème surtout raha olona ataontsika hoe za zany zao mialatsiny tonga ataoko mety hoe betsileo efa hiaran'ny kizaka hiaran'ny fampome tsy fampomezana fa ataontsika hoe any aniny olona any amin'ny sek any amin'ny toeram-piasana misy any ampianarana misy any amin'ny fiarahamonina misy de efa misy ratra ao de ny fanena amin'iny humour ny raitra iny de na tiana na tsy tiana tsy maintsy manao lecture subjective aho jamais hanao lecture objective. Donc je vais prendre ça comme une attaque personnelle satria za efa maratra satria za efa nisy nanao tsinitsinina tany amin'ny toeram-piasako satria za tratrany discrimination raciale ataontsika hoe entre guillemets be debe zany ohatra hoe saiky nanambady le olona de tsy raikitra fanambadiny satria betsileo izy ohatra ho aha de imagineo nge rehefa tojo any zavatra ohatran'izao tsy maintsy na tiana na tsy tiana ny bascule ny émotion za tsy miteny hoe zay daholo izy fa anisan'zay le izy ka ny azany eto za eto zany tsy teny hoe ty mety ty tsy mety fa ho an'ny rehetra tena ezaka zany désamorcer satria le fiarahamonina efa tendu be de tsy tsika koa ny mbola hanampitrotraka hoe anisy menaka eo ambonin'ny afo fa ny tadiavina de nisinny atao hoe sérénité paix sociale tsika efa mafina de tsika malagasy on va pas encore rajouter un problème là-dessus de za zany eto mitodika mahitsy am'ireo humoriste namana rehetrarehetra ho an'ny kany Madagasikara hitako dolo ny commentaire hoe non any andafy ane jereo tsara fa misy ny humour attaque direct amin'ny juif tena misy ny humour direct contre les rebeux ny arabo zany misy humour direct contre les renois les noirs misy humour direct contre les tziganes les romains les roms et tout ary mbola cru no reny ataony raitra reny fa mitehaka sy meny olona ohatra ho Marrakech any Gadel any Jamel Debbouze ao a Montreux jereo kely nge rehefa sur YouTube nareo mba jerevinareo ke fa tena efa lasa lavitra be ny olona za tsy miteny hoe mety na tsara fa tiako tenena aminareo fotsiny hoe tsy misy mitongany hoe andao anao tontondrotsika zay raha fa maninona zahay arabo no atao laotra zany ary misy raha manao autodérision hoe izy tena ny manao autodérision ny fokony misy azy ka za zany no le fiarahamonina malagasy efa reny nahitana hoe marary le fiarahamonitsika ary on est au gouffre d'un conflit social tsy vokatry ny mpanao humour tsy vokatry ny tsika vahoaka fa efa zavatra mitambatra hatriny ely io ratra an'io entre atsika malagasy dia moindre chose dia mipoka le izy étincelle matsiravina be mihitsy ka za mitodika aminareo mpanao humoriste nareo mpanao humoriste malagasy dia miangavy anareo hoe tandremo fa eto anivony fiarahamonina malagasy tsika izay marary ao anatiny atao hoe fahoriana sosialy dia moindre chose ohatrany hoe anao zao miverina avy any am-piasana de miverina am-piasana anao de sorena any am-piara-miasa any de tonga ao an-trano de misy saka amy miodikodina aminao eo dia dakanao le saka potehanao ny zavatra ao an-trano fialahanao ny tamaina ny vadinao ny zanakao mety riatanao satria anao tezitra ohatrohatra zay le situation zany ka eto dia mitodika aminareo namana humoriste malagasy zao ry izy ry zalahy azoko tsara ny tianareo atao ary te apakatra an'le level nareo amin'ny atao hoe humour fa malheureusement ou heureusement tsy haiko anaovana azy ny contexte on est à Madagascar hélas ohatrany politika ihany io ny politika de zavatra tsara fa nona nimbaniny
malagasy sasatsasany mponao politika maloto azy de lasa vo miteny hoe manao politika de hoe maloto izy zay anao zao miteny hoe politicien maindo or nefa tena c'est un pas métier mais une responsabilité noble fa no lay fandotona ataony sasany le misy eto amitsika dia eo koa zany a no tokony apetrakytsika ny frein hoe tandrema ihany zala satria mety possible ianao a hiarany atsonjain'ny olona noho ny susceptibilité sy ny susceptibilité tsika sy ny ratra sy ny passé-tsika blessure intérieure nisy teo amin'ny parcours de vie atsika zay zany a conseil en tant qu'ami misy olona mandray zany à cœur mantsy ary raisiny attaque personnel le izy or ça n'a rien de personnel fa misy blessure ao a tsy assumer likiliky mpiarahamonina dia enao no tratra farany eo a de enao no mahazo ny ampangonao rehefa avy eo donc misy teny misoratra masina zay mapasteur hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala le équilibre zany azoko tsara hoe mety tsy mieritreritra zavatra ratsy ianareo fa saingy tandremona metrahana ny tongotra mba tsy lazako hoe tandremony zavatra lazain'ny vava amina contexte mafana zay aloha zany a parenthèse fa ireny no atao hoe humour noir zany hoe misy message subliminal ao ambadiky ny atao hoe humour noir ka efa tena manakaiky le ligne rouge mifrôleo zay vazaha zany hoe efa tsy manalavitra fa manakaiky ny ligne rouge zany hoe ny mihoatra ny fefy tsy mbola mihoatra fa manakaiky dia sensible le izy de zay mahatonga le réaction ny olona ny humour noir ohatran'ny reny a dia formana humour anankiray izy mitraité sujet tabou de izay mihitsy le izy mitraité sujet tabou le izy ary sujet sensible hitatsika zany ao a Madagasikara satria ao amitsika de misy sujet tsy azo traitena mihitsy satria nahoana satria isika mbola ao anatin'le atao hoe politiquement hypocritement correct hoe le consensuel mila manana discours consensuel anao mba ho tiany olona rehetra c'est impossible enao raha vao maneho hevitra anivon'ny fiarahamonina de tsy maintsy maka position qui dit maka position de tsy maintsy miatrika ny attaque amina position rehetrarehetra anome ohatra anareo a eto fantatrareo tsara ny position ny koto lehilahy maitsoambo miaratsiny manona ny anarany mazava be ny azy ny positiony ny amy resaka kristianisme tena polémique izy à la limite agressif sarcastique ironique nefa magaga mpinamana be zay roalahy mpinamana be zay roalahy de maninona tsy miatteindre anahy ilay zavatra ataony maninona tsy miatteindre anahy lay zavatra ataony satria za tsy manana blessure am'lay zavatra ohatran'ireny nefa misy mpanompon'Andriamanitra sasatsasany na kristiana sasatsasany tonga dia agressifa be aminazy de mety hiteny anao hoe za ve zany tsy miasa loha ianao ve zany ahoana filaza azy ianao ve zany tsy miraharany mahakristiana anao je suis théologien manambany ny fivavahako izy manao tsinitsinina ny fivavahako izy je suis complètement d'accord kanefany a za koa afaka miteny aminareo hoe mialatsiny a rahalahy koto fa possible olona nanana antécédent
tamin'ny resaka kristianisme koa izy kristianisme anresaka etsy fa tsy foi chrétienne donc il faut pas être superficiel hoe iny a zany de andeha anao rapadango de andeha anao vidéo ifanohatra sisa ny sisa zany hoe tiako tenena aminareo de misy subtilité ao anatin'ny ao anaty filazana azy misy subtilité ao anatina humour subtile ary io subtilité tsy ananatsika malagasy io tsika olony fo de le subtilité io no micréer problème rehefa tsy voaray raha vo manao lecture de premier degré fa tsy manao lecture de second degré ny zavatra tsara amafisinako fotsiny nefa nao antsika mpanao atsikana de zao hoe tandremo fa ny humour raha ao anatin'ny humour aoka mba tsy ho agressif fotsiny le izy na frôler ny sensibilité dans le sens moral resaky eto ame ohatra atsika zao hoe Dieudonné tsy haiko an'izay mpanaraka humour malaza zany Dieudonné zany mandraky tia ny androany Dieudonné tsy mahazo manao spectacle atsony any Frantsa satria Dieudonné tena il est anti-système on peut détester Dieudonné on peut l'aimer za tsy miditra mihitsy hoe mety sa tsy hoe tsara isa ratsy fa ny vrai humoriste dia manana conviction idéologique philosophique et politique de ny humour dia fitaovana afahany mampita ny position-ny amin'ny nafin'ny fiarahamonina fa ny tsy humoriste amina tsy humoriste ny tanjona de ampome fotsiny non divertissement ndray filazako an'izany fa raha tena humoriste tahaka andro Dieudonné reny dia sady miome le olona no mieritreritra sady miome le olona no mieritreritra tsy hoe mime fotsiny hoe tena mampome kosa izy zay rehefa aveo mampakatra atsika rehefa aveo fa mbola tsy zao aloha mbola mana zavakely tsy hoe mime fotsiny fa misy réflexion ambadiky lay fampomezana petraka zany fanontaniana est-ce qu'on peut rire de tout zay matsy zao le problème eto satria fantatry ny réaction tsika fa tsy maintsy ho zay est-ce qu'on peut rire de tout zao amy lalàna ny liberté d'expression oui za tsy miteny hoe je suis d'accord on peut rire de tout même de la religion za raha miteny hoe tsy micautionner ny olona manany an'ny fivavahana fa amy lalàna ny droit d'expression liberté d'expression eran-tany on peut rire de tout tadidinareo ngamba nylay je suis Charlie Hebdo nafaty any zala tao amin'ny Charlie Hebdo iny zavatra iny dia za tsy ahiteny mihitsy hoe je suis Charlie satria tsy misy conviction tsy mety anahy manokana tao anatin'izy iny hoe ny zavatra sensibilité ny olona amy resaka finoana tsy azo anaovana kanefa kosa za tsy micautionner mihitsy ny famonoana an'lay journaliste peu importe ny antony za zao misy mametaveta ny fivavahako sy ny mahakristianina fa aminy atao hoe mahazaka ny lalàna ny fitsipidalao ny l'expression je ne suis pas là pour inciter à la haine contre les anti-chrétiens fa je suis pas d'accord avec ce qu'il dit donc oui mila manohitra ianao mila miteny mafy ianao mila tena hoe za tsy d'accord amilaka raha tsina zao là oui mais de là manao incitation à la haine misy ny sasany ary mitondra mampiseho vato mihitsy ataony an'izao ela zay le problème zay le violence amina hoe tonga de mifampi-inciter hoe andao anao an'zao non ny humour noir de mi-aborder sujet grave tabou tragique anatin'izany ohatra ny fahafatesana aretina catastrophe naturelle mampiasa ton décalé sarcastique ao anatin'ny humour noir daholo zany fa ny objectif de afahana miprovoquer ny réflexion anao amina vrai sujet de fond zay zany le objectif ny humour noir mbola idiratsika hoe ahoana le ka nyresahantsika teo fa mbola amresaka généralité aloha zao ka
rehefa aveo nareo afaka miditra fa mbola te hitondra fanazavana amin'ny akapobeny fotsiny aloha ny mahasamy hafa ny humour noir sy humour trash. Ny humour noir dia mikasika ny sujet tragique existentiel toy ny hoe aretina, guerre, souffrance. Ny humour trash indray a dia tena miditra amy zavatra dégoûtant zay zavitentsika zavatra mahatsiravina resaka vulgarité, sexe, violence sy ny sisa sy ny sisa. Ary eo ny zavatra tiako atongavana manao deux poids deux mesures tsika. Be de be no manao humour trash miresaka sexualité en face eto amin'ity réseaux sociaux ty mampiasa resaka violence mihitsy azy mais tsika tsy mitabataba. Zay le zavatra anankiray mampieritreritra zany hoe on tolère l'humour trash mais l'humour noir on ne supporte pas satria mikitika an'ilay point sensible atsika le izy. Ny humour noir dia mampiasa ny ironie, ny paradoxe, ny absurde. Ny humour trash dia dans l'excès, zavatra tafahoatra. Ny humour noir dia manana dimension philosophique et voire même critique. Ny humour trash dia tsy manana hevitra afa-tsy ny créer dégoût faharikorikona atonga anao rikoriko zay. Ny humour noir possible miteraka malaise mihitsy hoe tsy mampalaise anao le zavatra de manao réaction tsika. Fa ny humour trash indray a dia grossier ozy izy fitenenana zany hoe tena vulgaire opa sy ny sisa. Ny humour noir subtil satria mila lecture second degré fa raha vao manao lecture premier degré de tonga dia any amin'ny tsy aleny. Any amin'ny trash indray dia tonga dia trash frontal no tadiava. Bref tsy janona ela aho fa toizako ny afatra ho atsika mpanao humour zany de zao hoe ny fanaovana liberté d'expression de libre atsika metandremo fa vous serez responsable. Mila miomana amin'ny retour de flamme. Zay kosa aloha io tsisy norme io ohatrany any andafy Salam Dieudonné zao de mbola veriko banni partout. Andray arlery hoe tsisy tonga amle tanàna izy de tonga ny gendarme de tonga de mamoaka azy ao anatin'ny inona filaza azy tonga de mivoaka ao anatin'ny salle de nandroaka azy de fara ino nataony Dieudonné nakakara izy de anaty kara izy manao spectacle de mbola narahany police any izy. Fa mila miomana am'zany tsika moa ianareo. Donc soyez rehefa voninareo hiditra lalina ao anatin'izy dia ataovy mafy ny ozatenda satria mikitika sujet tabou. Déjà tamin'ny andron'ny Aristote efa nisy antiteny ty hoe la vertu izy consiste à trouver le juste milieu, mais le rire est une qualité humaine, mais il devient un vice lorsqu'il humilie et détruit. Tandremo ho anareo mpanao atsika ny mihumilie olona, fantaro ny onony, fantaro ny équilibre satria raha vao misy sens na humiliation dia tsy mety. On peut se moquer mais on ne peut pas humilier, c'est deux choses différentes. Donc ohatsika le ka izy anie manany any anay, c'est un droit manany any olona tompoko hatrany fivavahana ary any aniny fa mihumilier tsy azo atao. Azonareo les frontières zany tena kely anelanelany. Jera le cas ny raitra teo de ao nareo lazako azy ahitana taratra hoe hita taratra le conflit social, sociétal ary ethnique. Tena za zany matahotra. Zay ny conclusion. Ino no signal
za zany raha mitehitodika mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao tsy ny zavatra nataony raitra iny ny problème mialatsiny aminareo zay tafitoana tam'raitra satria nareo sensibilité personnelle ny respecte fa ny zavatra mampatahotra ireny no symptôme fa zavatra kely fotsiny de mety ambony ambany atsika mianakavy zay ny zavatra voaraiko tamin'iny zavatra kely fotsiny de mety ambony ambany ty Madagasikara ty isika masatra am'izay nieritretra ny gasy zany ao anatin'ny fihavanana tsisy adipoko mandrak'zay eto fa ny gasy olo ny fihavanana ireny no proof fa on est au bord du gouffre inona nahatonga an'izany tsy blague fa le blague ny révélé le aretina mety taka oatra na mety atony tsy fantatro fa le blague ny révélé io zany le atao hoe prêcher le faux pour savoir le vrai problème tsy ny blague iny fa le vrai problème de misy likilik mpiarahamonina eto de rehefa misy likilik piarahamonina zay na inona nahatonga an'io nisy namboly an'io dia mialatsiny ah fa problème politique zay misy mivoy ny fahasamihafana eto dia nitambatra reny de tonga tam'lefa feno mikapoka de le blague ny raitra no nampitobaka an'le izy tanareo ohatra n'olo anakiray misy baolina de fa feno rano de goty ray iny de ozytsika hoe iny goty iny ozytsika nampitobaka le non le rano le kapoka efa feno fa le goty ray iny révélé efa feno ane ny kapoky donc zany ny traduction reny ho an'ny fiarahamonina malagasy ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny fiangonana ho an'ny ray aman-dreny mpiarahamonina ho an'ny société civile de hoe misy danger imminent atahorana am'le firenetsika am'le fiarahamonina donc alohatsika tsy se tromper adversaire tsy iady entre atsika fa itrandraka hoe inona ny problème efa mikikitsy kelikely le fiarahamonina malagasy mahatonga n'lay situation efa explosive ohatran'ireny io zao vo nisy nanao antso teo amy resaka fahafatesan'le niaina le maty y a un problème plus grave que ça donc aoko tsika tsy any amin'ny faux problème no andany énergie focalisons-nous am'le vrai ennemi inona nahatonga antsika ho tonga am'izao stade zao inona la vraie question zay namany fa tsy janonela fa tsy hoe tsy janonela fa tsy teny lava fa anome fitenenana anareo am'izay dia afaka miteny tsika miditra manao am'le lay ambany eo le olona anakiroa mifanakaiky ray mena ray manga dia afaka miditra ny fitsipy-dalao de apetrako mazava tsara eto tsy hanovokovoka eto nareo anapatra ny colèrenareo fa ny hevitra tena izy no lazaina zay zany ny zavatra angatahako eto satria mba manana ny déontologie tsika sy nitika tsika iatsika eto fa tsy anao ohatra ren'lay tiktok ny olona sasany fanopa sy ifameliveleny raha vo zay de tena ialako tsiny fa tout de suite je coupe parce que c'est pas fait pour ça ny tanjo le de hoe on va désamorcer lesona zany de ho anareo humoriste a Madagasikara nareo fa mbola tsy andafy mbola mila fanabeazana betsaka ny vahoaka mila manazava zavatra be debe nareo ilaina ny manao fitezanan'ny olona fa mbola lavitra ny lalana tandremo ihany koa fa misy sujet sensible à Madagascar zay mbola tsy azo abordena pour l'instant satria no le situation politique no le situation fiarahamonina zay efa nataony teo aloha izay mahatonga an'ireo olona maratra dia je les comprends aussi tsy me justifier fa je les comprends dans les deux sens zany zay le izy dahoary manome fitenenana atsika eo to amin'ny mamesehatra moa zany
klika eo lay sarin'olona roa ambany io raha te hiditra mivantana ianareo nareo moa fa zavatra tiako toky nareo hoe notolona zany fa fampatsaifana kely fotsiny aho ka tonga de midiraka fa lavitra be tsy hitako le izy Ishelby zay anona teo afaka mamerina io fa ngamba fa izy angamba io sa tsy izy io ay antsa ty allo allo miaraba pasteur salama tompoko sahala ihany miaraba indrindra miaraba ny ramatoa ihany koa dia miarabanao pasteur Jean-Luc salama tompoko eo tena soa naheno tsara an'le fanazavanao teo a dia za vao nisy an'iny hoe tonga dia nisy nanao réaction be da be vao nandeha ilay humour zany dia nanao réaction be da be ny zay voakasika zany hoe zay manana an'ilay hoe Betsileo zany zay manana an'ilay foko Betsileo moa zany tena voakasika tao anatin'ilay izy ny zavatra tsikaritry nefa tao anatin'ilay izy a dia tena ohatran'izay ilay membokevitra aminao izay a hoe efa nisy zavatra naharary efa ela be tao a dia ohatran'ny hoe déclencheur fotsiny le humour iny zany dia zay no tena mahatonga an'ilay izy hoe tena lasa resaka be amin'izao satria le misy zavatra maharary amin'ny Betsileo zany ao raha ny fijeriko azy zany zay no tena fijeriko azy pasteur bien sûr fa hevitra moa ny anahy fa un point ka zay indrindra dia eo no tokony tohizana ilay vrai débat zany hoe inona ary zany zay mahatonga hoe il faut désamorcer et désamorcer c'est hanao démenti fa désamorcer dans le sens hoe il faut avoir le courage d'aborder les vrais problèmes de société fa tsika mantsy hatramin'izay tsika malagasy resaka eto fa tsy hoe betsime fa malagasy rehetra tsy te hiditra ao anatin'le vrai problème de fond fa lasa les problèmes de forme no andanina fotoana edivana fa le zavatra zany misy malaise social lao voilà de izay a tsy fantatra hoe izy tokony aborder an'izany na anoy an'izany a je crois qu'il y a encore un devoir à faire après an'iny zavatra iny mba hahatonga an'le izy hoe bonne fois pour toute mazava fa na izanaty zany a tsy maintsy nanao an'ity fandarina ty any mba dans les deux côtés na ny mpanao humour koa zany de tiako tena hoe mila mitehiry compte anjera zareo hoe tsara ny mampime kanefany a Madagasikara ary Madagasikara mbola tsy tena koreta raiky fa mbola misy étape be de be vao tonga amreny style na humour anivelany zay tena mbola azo vatany hoe 10 fois plus na 100 fois plus no reny raha hoe atao amin'ny échelle na humour tiako resahana donc tsy hoe mampilahatra ko re niany ny tsara tsy amin'izy hoe niany ny filamatra fa eo am'le hoe mila mahafantatra le contexte sy le réalité du moment aloha sy le hoe inona ny mbola ezaka tokony atao vao tonga am'izay ataontsika hoe fa tsy hoe fahazakana fa filtrevana zavatra zay lazainy olona tena marina mihitsy zay satria tsika koa zany tena mbola ao anatin'le tena hoe surtout ny fiainantsika amin'izao mbola tena anatin'le tena hoe miady mafy daholo ny olona nefa misy zavatra manindrona dia mety izay no tena mahatonga an'le hoe sensible be tsika ao anatin'le izy makasitraka pasteur anapakatra io ndasy tandray koa tsy miraikitra le misaotra tompoko miraikitra koa le commentaire koa ato ho anareo zany mety ny manitsakitsaka moraly tsy resaky hoe mety fa ny resahako eto de hoe misy ny tsy mety za tsy d'accord amin'ny fanitsakitsahana moraly fa saingy tsy manana droit ny ampangina an'le olona ao anatin'ny position samihafa be zay zavatra zay ataoko ohatra fotsiny hoe misy zao tena manosompotaka ary manompa any Jesosy mihitsy tena misy zany mais
ao anatin'izay ça veut pas dire hoe mety fa ao anatin'izay j'ai pas le droit de tonga de hoe mangataka ny fiangonana misy an'ny olo io mba ongotana tsy hompandrefana sanytompo aminazy izy na hoe ongotana tsy hoeto amy Facebook tsony izy satria zao zanjavatra zany zany eo no ahitana an'lay auteur anananao par rapport ny zavatra atao ary eo indrindra no ampisehoana le hoe raha ohatra anao zany ataontsika hoe manana eritreritra aloha tena ciblé ohatra en tant que pasteur de aseoko mihitsy hoe désolé frérot fa lany fotsiny roranao fa tsy miatendre azy zany nefa koa afahako my décortiquer an'izy hoe le zalahy ty manana problème zao dia fantatro koa ny fomba amaliko azy aminy izay tandrifitra et ça c'est de bonne guerre fa mais de là à dire hoe satria koto manompa jesosy dia no zany koto de devoly de no zany koto de tokony tsy mahazo miditra am-piangonana tsony fa non ça se fait pas ça zay le izy oui échelle be fa tafiditra mialatsy Oui, miarahaba pasitera de miarahaba ny mpanaraka rehetrarehetra. eto Ny resaka fanaovana ety ma zany ny mahakasika an'le humour nataony raha namana iny humoriste izy de niteraka polémika be le izy fa tenako manokana tiako tenenina aty am-pandohany zany hoe za Betsileo de za manaraka ny live-nao ihany fa hitondra fanazavana kely zany mba itena kely le micro an'le vao miakatra zafady eo zay zafady hitondra fanazavana kely zany mahatonga an'le réaction anahy Betsileo sarotiny amin'ny zavatra ohatran'ireny voalohany indrindra le humour noir moa zany ny justifien'olona anazy hoe misy humour noir de hoe zavatra hoe humour zany le izy hoe atao ampome de tokony tsy apasika ohatra anina fa raha ohatra manko tsika zao andray zao ohatra ny hoe any Europe zao de misy an'le hoe misy le voatontonona matetika ohatra ny Algérien zao ohatra fotsiny na mahery fetsika zareo na hoe na orisy hoe mangalatra de hoe presque Algérien ohatrohatr'izay matetika anatin'le izy de ny arabo de ny zareo amizay zany rehefa manao blague zareo de hoe c'est toujours le même zany ohatra hoe misy tara de c'est toujours le même na arabo iny na iny noir mialatsiny na iny africain zay ny zavatra miveriverina matetika any de raha probabilité mariny jerena de tena marina hoe zavatra io mitombina zany raha probabilité hoe de mialatsiny fa zavatra marina le izy de elakitsiny fa hoteneniko ihany hoe raha probabilité ny jerena de matetika le olo maherihery fetsika any amin'ny tany Europa na iny soit je dirais dans le 70% des cas zany na ny Algérien maherihery fetsika na izy hoe noir na izy français koa fa tsy voatery hoe zay fa pourcentage fotsiny le teneniko de zay amizay zany mahatonga le fomba fiteny zany hoe ataon'zareo humoriste raisiny zareo amizay zany le izy hoe efa arabinay zao niny namono hoe arabina ohatra zao de hoe ohatrazao de iny amizay zany raisiny le gasy amizay zany hoe fa manina hono raha ny amy tany mandroso raha manao humour ohatra zany de me le olona na misy Algérien reo de me izy maheno an'iny hoe na misy arabo reo de hoe me izy maheno an'iny de hoe manina zany fa tsika aty Madagasikara hony de rehefa tenenina ny Betsileo hoe nareo nianatra de nareo abiditra amin'ny fitondrana angalatra de zavatra voalohany indrindra aloha zany tsy mampime ataoko mampime ny foko hafa izy fa hono Betsileo le izy tsy mampime mihitsiny satria resaka fangalarana zao tsy ataoko hoe tsy teny fokotsika fa samy manao dolo reo fitondranareo misy ao Merina misy ao Betsileo foko rehetrarehetra misy avy any tsy teny hafa fa foko rehetrarehetra samy fitondrana samy mangalatra io de tsy haiko zany fa manina tsy haiko zany fa manina zany tonga de hoe préciser le rime ohatra hoe zavatra efa natao tsy fataony Betsileo zany hoe zavatra io zay ny fahitako ny zavatra tena igny madama teo moa ny teny izy hoe ohatran'ny hoe rano ny verre nisy rano de ino no nampirongatra an'le izy de tonga de napasika be Betsileo ny zavatra efa lolompo
Ny tiany madamo internet zany dia hoe ohatrany hoe zavatra efa fanaon'le efa fanaon'ny Betsileo zany le zavatra io dia hoe nisy an'iny amizay tonga dia nasika be amizay zay hoe efa maninona zay natao ohatr' izany. Fa zay zany ny antony tena napasiaka anay satria voalohany zavatra tsy ataon'ny Betsileo, tsy fomban'ny Betsileo le izy. Fomban'ny Betsileo mihitsy zany mangalatra zany. Marina fa any anatin'ny film misy ny hoe Betsileo mpanampy foana any anaty film, tsy maintsy hoe olo ambanimbany gardien any anatin'ny film. Fa raha tena mijery amin'ny fiarahamonina na aiza na aiza amin'ny Betsileo tsy manana toetra hoe mpangalatra zany hoe nisy daly tratra iny dia tonga dia izy nanala dia ahoana lay ka lay ka olo avy any Fianarantsoa ohatra. Tsy mitena ny Betsileo tsy mangalatra fa amin'ny ankapobeny ilay tiako tenaina eto. Dia sarotra be aminay zany pasitera ny ino hoe ataonao moro zavatra probabilité zany ataoko hoe tsy hoe amin'ny fitondrana tsy Betsileo mihitsy ny ataoko hoe mpangalatra ny 75%. Raha hoe 75% ohatra mba probabilité ambonimbony le izy hoe tena maro ny Betsileo nangalatra atao nangalatra ho voatontonona foana hoe Betsileo dia atao imoro le izy dia afaka ekena izy. Fa raha ohatra hoe zavatra tsy ary heninay mihitsy na za tsy ary naheno an'izany mihitsy hoe Betsileo mianatra zany zay efa heninay Betsileo tia mianatra aloha. Fa le hoe Betsileo mangalatra hiditra amin'ny fitondrana dia hoe mangalatra dia tsy afaka henoany saina mihitsy satria zavatra raha hoe zavatra efa polémique ilay izy nisy Betsileo tarenanao zao afaka henoana izy. Fa zay zany le izy hitondra fanazavana kely amintsika zany le izy dia makasika fa somary lavalava non zay misy mahatsara an'le izy dia zamotsika eto on est libre justement problème zay mahatonga anteny hoe za zany raha analyzeko tsotsotra manaiky dia tsy nandeha jusqu'au bout an'le raisonnement izy fa tonga de caricatural de stéréotypé de iny le blessé et là je suis d'accord hoe lasa micaricaturer olona araky le teninao fa problème Madagasikara zany tsika ao zany le tahotra am'le hoe gagazo ty de misy olona fijeko mety diso mety misy olona tiany ciblenao de lasa najany teo fa tokony toizana de lasa mijanona teo le izy fa de lasa mivadika le izy zay mahatonga ny teny hoe anatra ho an'ny humoriste rehetrarehetra hoe rehefa tenanao izy de allez-y jusqu'au bout am'le atrena fa raha vao le non-dit mantsy lasa tonga de le susceptibilité ko ary marina nanao zay hoe ohatrany hoe sahala aminao zao hoe alatsiny teny hoe nareo pastera mpilana ny ampafolo-karena zay zao tsy manao ampafolo-karena mihitsy ny fiangonanay de nefa tonga de lasa caricaturé daholo hoe ny pastera rehetra mihina ny ampafolo-karena de misy tsy mataty tonga de miréagir sisy de zay le problème hoe tsan'le olona mandeha au fond am'le izy de lasa micaricaturer olona de zay le hoe ifananarina sy ifampitezana misaotranao vetivety miaravana rehetrarehetra mba te anampy kely am'le resaka izy teo hoe tsy nale jusqu'au fond le black nefa za nahita hoe nalehany hatramin'ny farany le lalana tiany ale tam'le black misy zavatra tiano pointena tam'le izy dia nitoizany hatramin'ny farany le izy fa tsy haiko ina na susceptible be an'le olona tao anatin'le izy satria miteny anaran'olona précise moa izy zavatra tia nitenenina tao anatin'le izy tsy haiko na azotsika tadidiko le anarana tononony dia zay fotsiny ok zay ny tianao tenenina sa mbola anampy mbola nampy any areo itopidy de avy eo ifeno mamerina ny arabo ao atsika rehetra ny anandray zavatra ohatrany hoe tiako tenenina raha ohatra tsika ka matsikaritra ny resaka blagy raha resaka hoe ny ao Madagasikara zany ny tena fanalan'ny olona indrindra ny Betsileo sy ny Sihanaka reo kokoa zany ohatrany hoe ny fahitako anazy ohatrany hoe reo no mahazaka an'le fanalana fa tamin'iny parti iny tena hoe tao anatin'le mahasensible le tsirairay le izy lasa nivadika satria misy zavatra efa nanavesatra tao fa efa betsaka zany ny anina ohatran'ireny hatramin'izay fa ohatrany hoe zao le izy vao somary niseho mivantana
dia io moa nalaiko ohatra hoe mitovy amin'le publication izay nandeha tamin'ny fotoanandrony ihany hoe raisiko ohatra hoe l'Afrique danse alors que le monde avance. Dia tezitra be daholo zany ny afrikana, za tsy miteny hoe réalité le izy fa zavatra misy le izy fa tsy voatery hoe dia ianao zany tant que hoe mahita ianao ianao mandroso dia inona moa no tokony inona moa no tokony hampatosianao anatin'le izy, na dia hoe aty Afrika ary ako rehefa mahatsiaro ako ny hoe tsy ao anatin'le tsy mandroso aho. Dia ohatran'izay ihany koa no ohatry ny hoe zavatra nandraisako an'le izy hoe raha ianao ny eo amin'le toeran'le izy ka tsy voakasika an'le hoe mangalatra, hitako hoe tsy maninona fa satria izy nanome ohatra anarana olona tao anatiny dia mety hoe rahantsika mahafantatra le tantara. Juste précision kely fotsiny saotra dia Sotra mifeno Pasteur, tena mbola voan'isa dia tena mbola tsy naharaka fa aloha andeha kely ny débat dia ya eny efa nitente ok mbola misy manam-pilazaina ve na nefa eo ambony efa tafakatra sy zay mbola te hiditra zay zao lo mahatonga an'izay hitanareo tsika zany zany koa zao anisan'ny fanavaozana tokony atao Madagasikara. Io zao tena hoe ny ministeran'ny serasera tokony hoe ohatra hoe aty ivelany za tsy miteny hoe ty finamatra fa misy kosa nefa zavatra azo ianarana. Ohatra zao raha misy attaque terroriste zao eto aty Europa, teto Belgique, teto misy anay dia le lendemain satria misy traumatisme dia natao resaka tany am-pianarana ankizy primaire ahafahan'ny ankizy mamoaka an'ilay tahotrany na lay fahasorena lay colère mba tsy haninona mba tsy hatonga le ankizy amono le zanaka arabo sasany satria tena nisy tapirenireny tonga dia misy haine envers tous les arabes. Or arabe ne veut pas dire terroriste fa le amalgame ao anatin'le izy lasa tady vadika am'zay ary zay ny rôlako eto hoe tsy mijustifie na micondamné an'le acte fa ny le suite ny mampatahotra satria tsika efa ao anatina fiarahamona marary dia hanao karazana surenchère an'le problème ho lasa zavatra hafa mihitsy zany ino nana zany zay mirévéler le vrai problème atsika ao Madagasikara hoe tena za manary zareo tsy maninona mety ataonareo catastrophiste angambany c'est pas grave fa ny aleoko za zany catastrophiste toy zay hoe efa mipoka le izy vo zay hoe taky zay miteny za zany manao hoe raha am'zao situation tsika zao misy petit malin anankiray manao zay ampiady atsika mianakavy tena il suffit de peu dia ambony ambany tsika izay zany zavatra voaraiko teo ary zay mahatonga hoe tsy maintsy mananatra an'ilay humoriste koa hoe tandrema fa manana responsabilité tsika marina io le liberté d'expression mais le plus important c'est la paix et la sérénité sociale. Nefa koa isika ihany koa vahoaka on est dans une situation où il faut pas aller dans le sens hoe tonga dia misy incitation satria tena pitikafy tsisy dikany tena animba zavatra eto Madagasikara vu le contexte zay ngamba tian'le namana vehivavy niditra teo izy tsy niteny hoe fa fanaony betsika eo satria izy betsika teo fantatro le olona niteny teo fa nitenena hoe efa misy fond de problème misy eo anivon'ny fiarahamonina resaka fiarahamonina dia sedra voakitika le fibre marary dia iny zany lasa ohatrany hoe anina de amina zany de hoe mirévélé io zany hoe tokony dinihana eo anivon'ny fiarahamonina zany resaka relation entre ny foko satria tsy lavitra ihany le izy tsy lavitra le problème raha ohatra ka jerena le zavatra misy zay ny kely le izy ohatrany oui zany alefa Sylvie fa tsy manino safady ny tenin'ny topita moa zany efa nanazava teo ianao hoe pendant que le monde avance hoe ianao l'Afrique danse dia misy ny masika misy moa zany ny mahazo ny zavatra tiany holazaina anatin'le izy ny saiko mafisy kely fotsiny le foko lohany amintsika sensible be zany sensible be le izy dia manaraka an'izay koa
maro ohatra iteny zao rehefa any amin'ny faritra atsimo zao any no tena be dahalo amin'ny resaka omby, tena be dahalo any amin'ny faritra atsimo. Nefany mbola tsy naheno mihitsy aho humoriste na olona tany amintsika olona hoe manana communauté izy miteny izy hoe ny atandroy mpangalatra omby, hoe ny tena nanonona mihitsy zany izy hoe ny atandroy mpangalatra omby, satria fatan'le izy hoe tsy ny atandroy rehetrarehetra angeny mangalatra omby, nefa na any no misy ny dahalo presque ny militaire any amintsika alefa mahakany aloha zay vao verina ty amin'ny ville rehefa miditra amin'ny formation militaire, miditra amin'ny sehatra ny any. Fa matoa zany le izy mbola tsy tonga amin'izay dia noho ny fieritreretana hoe tsy ny rehetrarehetra angeny dahalo na hoe mpangalatra tsy ny atandroy, tsy ve zany le tiako tenena hoe le manonona an'le fevin'olona mihitsy zany hoe Betsileo, atandroy, merina tena sensible, ary tsy izay Betsileo rery angeo sensible amin'io fa raha ny merina sy ny côtier zao aka ohatra nareo merina mialatsina amin'izay merina ato fa mahita amin'ny Facebook le izy zavatra hitako le izy misy débat be ao dia tena misy merina mihitsy dia manao même izy dia tena hoe manakena côtier dia avy indray le côtier dia manakena dia hoe eo amin'izay dia tena amin'izay le président zika hoe mba janony ty resaka hoe merina côtier dia rehefa eo zany dia tsapan'olona hoe sensible agneny raha vao miresaka fehviana zany, satria ianao tonga dia généralisenao hoe ohatra hoe atandroy dia hoe any be mpangalatra omby, tonga dia avy tsy afaka hiteny ianao izay atandroy rehetrarehetra dia hoe dahalo mpangalatra omby manana basy hoe mahita arenao dia tonga dia hamono, tsy afaka hiteny izany mihitsy ianao. Tsy tokony zany ianao hanonona fehviana zany mihitsy na anatina humour ary surtout resaka hoe zavatra négatif ohatra zavatra positif moa zany iny tsy manino, fa zavatra négatif zany dia sensible zay surtout zaho anisany tanatin'le izy ary touché kosa tanatin'le izy satria manana communauté Raitra Beloika, manana communauté izy dia teniny olona hoe Raitra Beloika ny zavatra olona tsy ministra tsy inadirana pasika anareo, manana communauté izy dia me daholo ny olona tao anaty salle ary sûr fa tsy nisy Betsileo tao anaty salle iny, fa raha nisy Betsileo tao dia mety gêné izy na zany blague zany gêné izy tsy me izy fa zany mba tiako atsipy kely hoe le mitonona fiaviana teny le anaran'le ankizy iny fotsiny le mitona anaran'olona Raitra Beloika tamin'ny vita le blague na tomanina tonga dia niteneniny zany hoe nanao blague izy dia teneniny hoe hainao ohatra fotsiny hoe tsy nitonona fiaviana izy fa tonga dia teneniny hoe hainao ohatra tsy haiko moa zany fanaovalery anazy fa sensible be zany amin'le mitonona anona fa tsy dia hoe zay kory ny sarotiny anareo moa mieritreritra zavatra hitako amin'ny Facebook nareo Betsileo ny ohatrohatro nefa tsy Betsileo rero fa namerina sy côté ary tena hitako mifandramatra mihitsy ao anaty Facebook. Merci. Ka zay nahatonga ny teny teo hoe mandray roa ty mission ty hoe ho atsika public sy ho an'ny humoriste koa mana responsabilité mbola misy sujet sensible limite hoe mifrôler ny ligne rouge, donc zany qui dit io teneniko teo hoe maka responsabilité anao rehefa samy miditra ao anatin'le côté satria voilà le retour de flamme tsy maintsy izy, donc il doit se préparer am'izay. Ohatra zao za tsy miteny hoe mety natao Dieudonné zao dia efa niteny misy hoe zaho izy efa je m'attendais au foudre des juifs satria izy tena miattaque ny azy reny moa tena objectif misy hoe hiattaquer le juif izy satria contre ny juif izy dia ny azy tena instrumentaliser ny spectacle ary zay ny tiako atongavana hoe rehefa ianao zany maka position anankiray dia tu dois assumer la responsabilité après coup. Zay zany le izy satria nandrala zao ny azy moa fa tonga lavitra hatramin'ny misy bracelet électronique ny tongotry Dieudonné am'izao sy ny sisa dia zay le izy hoe tsy hoe fotsiny ka za manao humour dia za te hanao n'olo fa dans l'humour il faut il y a des risques, le risque du métier, le risque du travail entre guillemets. Zahay en tant que pasteur amin'ny tantaran'olo anankiray tany États-Unis pasteur any Amérika satria les sociétés any Amérika zany efa ao anatin'le atao hoe liberté sans frein dia le pasteur mbola nampiasa terme tsotra hoe fahotana dia nisy mpiangona tao aminy nitory an'le pasteur tany amin'ny tribunal fait avéré hoe manao violence morale nao le pasteur satria izy ao nanao jugement moral na hoe fahotanany zao dia tena nitraîné tany amin'ny justice les pasteurs sahirana izy vao tafavoaka. Donc on est dans les mutations le fiarahamonina sy le fiarahamonina zany si donc mamoaka terme anankiray anao dia tu dois assumer ça rehefa avy eo c'est une retour de flamme
de zay no anjarako eto ny mampatsiaro an'izay koa hoe oui liberté d'expression mais qui dit liberté d'expression assumer le retour de flamme zay tamin'ireny za tam'ireny fotoana nisy n'ilay hoe je suis Charlie reny a voatery zahay nanao famorina ny communauté religieuse rehetra teto Belgique de ny olona rehetra anao je suis Charlie za nanda de izy loha ianao ve zany manaiky an'le acte terroriste non tsy manaiky an'le acte terroriste fa tsy ekeko kosa hoa le violence morale hoe za tsy silamo kanefa tena mahatsiaro marary le silamo tam'ilay zavatra nataon'le olona zay ekeko hoe izy manana conviction ny athée tsy mivaky loha sisa dia ho an'ny olona athée de hoe non il a le droit oui il a le droit sur le plan légal ty zany resaka légalité et légitimité légal zany a raitra belaoik il a le droit zay aloha ialako tsiny tsy resaka hoe fombako fa sur le plan légitimité araky le teninareo teo de hoe eo am'izay anjaranao mipeser le pour et le contre hoe inona ny retour ty satria responsable ny zavatra teneniko donc zay zany le fiainana eto ambony tany amy zavatra zay atao rehetra ny légalité etsan-daniny fa ny légitimité koa tsy maintsy jerena donc zay no rôleko manao modérateur fa sa koa za miombokevitra amin'ny pasteur aloha am'le le fond professionnel am'le le fiseho an'le humour fa za koa zany ohatrany hoe teny amin'ny rehetra hoe tsara jerentsika koa hoe tamy sehatra manao ahoana moa le olona no miteny an'le zavatra notenenina ohatra hoe satria iny zavatra iny mantsy zany tamina scène humour izy nanao an'le izy afandray zany raha ohatra ka hoe teny amin'ny université na devant ana lampany tanàna raha tamina événement hafa zany dia hafahafa kokoa ny fipetraky le izy hoe misy ataky mihitsy ny atao any am'le foko fa de misy partie Francis Turbo efa nanao karazana sensibilisation ho ana humour sy ho an'ny tsirairay tam'izay fotoan'izay hoe matetika ozy izy rehefa hoe rôle n'olona ohatrany hoe misy avendranana de matetika ozy ohatrany hoe zahay Betsileo foana le aseho de nanao exemple ana isaky ny foko tsirairay avy izy dimy angamba ny tsaroko mampiseho ny avendranana zay misy any amin'ny foko tsirairay avy izany hoe mampiseho le izy hoe misy daholo ange ile izy any amin'ny tsirairay samy misy olona somary misy en retard le tsika miaina zany fa tsy hoe ny majorité de tena any amin'ity foko anankiray ty de eo ny tiako tenenina hoe miankina amin'ny toe-pontsika zay mandray an'le izy sy zay ao anatin'le mahakasika anao zany za micomprendre raha ny Selby am'le Mario Betsileo tena haiko le fipakan'le izy zany fa any am'le fond an'le izy lalina no ohatrany hoe afaka jerentsika ohatrany hoe raha le nresan'ny pasteur teo hoe tena misy zavatra marary ao zany matoa ohatrany hoe teboka kely fotsiny vao nikasiany ianao de ohatrany hoe tonga de efa maninona ny kasikasianao de zay kokoa ny hitako ohatrany important tokony hibazena an'le izy tsy mandiso ahako ny hoe tena marina ary zareo satria misy fahamarinana be hoe tsy mbola any ivelany ianao de miombokevitra ihany koa ako am'le hoe afaka avadibadiky impito ny lela zay vao miteny tena miombokevitra misaotra saotra nareo io koa za zany mahita hoe tsara ngamba tsy haiko ahoana ny fomba hanovoizantsika an'izany efa ela no nivoy an'ity fotokevitra ty fa teo amin'ny Facebook moa zany bon Facebook le 6% ozy izy le olona anankiray zay no miainao les imbéciles raha hitanareo fa zany sady moa le stéréotype sy caricatural natao donc je fais partie des imbéciles c'est pas grave hoe tokony sehatra anankiray am'izay hanaovana ny atao hoe disputation zany hoe toerana afahana manao de disputation teny latin tsy débat fa ohatr'izao hoe andao
asiana sehatra anankiray au niveau ny kolotsaina tsy hoe na tsy haiko atao inona fotsiny lapany kolotsaina eo amamasony io on va parler des choses brûlantes nefany ilaina désamorcena deno zao de tena tiako be dao levitrareo teo hoe reto le point maharary an'ilay olona hoe tokony asiana resaka asiana tsy haiko hoe misy sociologue misy anthropologue misy historien misy théologien bien sûr misy bon politicien avelatsika any velany fa tena olona mitandrify an'le izy de tena mila amiko zany reny signal d'alerte hoe tena il est temps zany koa ny kolotsaina tsy resaky le mandindry fotsiny spectacle bôle je sais pas inona dolo fa zay les cultures nefany sy tena lay fanahy aty mafanahy mihitsy na vo iny kity anaraka teny selby teo dia mahatonga ny réaction ao anatin'le izy zay ny tany tokony hanaovana débat hoe marina teny topi hoe zany zao tokony priorité fa tsy hoe ny fanaovana ny akanjo isaky ny zoma sy alatsinainy fa tena hoe le any anaty marary ny akanjo zany hoe tsy manambany akory ny akanjo zany mbola mety rovotra mety soloana fa ny culture ça fait partie de notre âme de tena tsy haiko hoe izy any afaka hivoy an'izany fa zany zao na zany ohatra zany hoe après le crise ilaina misy crise ohatrin'io mba ahafahana mamoaka fehi-kevitra hoe inona zany ny responsabilité ministère amin'ny kolotsaina de eo zany zay fa tsy hoe de entaninatsika mba tsy hifandrangitra non tsy ny olona tsy maintsy hifandrangitra foana malheureusement satria zay le fiainana efa manomboka fanomelago izy ny ankizy zay de tsy tsaratra fa raha ohatra ka morsena ohatrin'io mba afaka tonga de mandeha mialoha fa tsy manao pompier après trano may vo zamy samy hitady vaolana zany zay ny eritreritra nofinofiny aigno fa mety tsy ho tafita mihitsy fa zany hoe atsipiany aloha fa indraindray mba mety misy miaino andro zareo eto zay ngamba tsy haiko raha mbola misy hafa manakambara atombokitsika eto amin'ny tiktok misy topia io mahatonga atsika miresaka anazy io tsy afeniko fa ny salasala ihany anao an'ity thématique aty non tsy hoe salasala am'zany fa nisy thème hafa mamahy be koa le tanareo le mpianatra le maty iny tena marary izy de zao hoe bon tsy ho voatraite ao anatin'ny andro anankiray daholo le problème fa bon un jour à la fois fa de raha pitso ndray tsika hitraité momba an'iny angamba na hitatsika eo fa amiko zany tokony mila courage mitraité problème mpiarahamonina zay safosafona tena ilaina le izy tsy fantatro fa délicat le izy fantatro fa sensible le izy fantatro fa tsy mora le izy nefa tsy maintsy resahana le izy satria sanatiaviny zany hisy exploité ka atonga avany sasany amin'ny objectif any personnel zay le tena mampatahotra zay le izy iny hoe zahatsika moa zany fa indraindray ezahno zany isaky ny amin'ny enina fa indraindray mety tsy tratra fa zero foana ny annonce miaboneva de annonceko mialoha le hoe andro any ariva amin'ny enina indray momba an'izao zao jerentsika arakaraky ny actualité hoe de jerentsika ny sujet na thématique profond mila anaovana discussion zay ngamba raha ohatra ka tsisy hiakatra tsony de azotsika fananony amin'ny androany fa de misaotra be deabe farany ataoko hoe farany aloha mandrapara sendra misy miakatra isorana be deabe satria za mo tsy mahay an'ity tiktok ty fa tena vo mianatra fa ny zanakay no miteny taminay hoe ataotra nisy olana anao karazana ina filazany reny hoe don cadeau amin'ny tiktok moa le ohatra misy cadeau reny za tsy mahafantatra hoe misy an'izany ke moa izy reny fa de misaotra betsaka tompoko an'izay nanao cadeau tamin'ireny fanomezana nataonareo reny fa de mampiseho zany fa communauté raitsika na de virtuel aza dia communauté tena réel fa en ligne fotsiny zay ngamba no mahasamy hafa azy fa de makasitraka makatelina ny fidélité nareo rehetrarehetra sy ny fitiavanareo ny zavatra zay atao eto oui zay misy le izy rajona le frustration zany tena manahirany
les frustrations. De io frustration nefany a misy stade exploité de il faut faire très attention. Déjà koa on sait jamais za tsy miteny hoe zay kany raitra fa mila jery daholo koa na reny artiste reny pire reny arany hitanareo fa misy ny artiste misy olona koa hoe pro an'izao de zany rehetrany mila dinina daholo donc ilaina ny desamosé eny ary misaotra rehetra de manome fotoana raha pitsondray raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina de apetrakintsika amin'izay le izy. Veloma daholo.